Manolotra ny arahaba-feno antsika tompolasy tompovavy manaraka hatrany ity fandana zany malaza ity. Vao nomalinomaly sika no nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalany ny asa fanaova-gazety isaky ny 7 ny volana May. Ny rehetra dia samy miazakazaka maneho ny fomba fahitany an'izany 7 ny volana May zany, satria moa io no andro ahafahana mametraka tsara sy mijery tsara ny fototra iorenany ny asa fanaova-gazety sy hisian'ny firaisan-kina ny mpanao gazety, ka samy manao zay fomba ahafahany mankalaza izany na ny ministera na ny ordre na ihany koa ry orinasa tserasera sy ny fikambana ny mpanao gazety samy hafa zay misandraka maneran-nosy. Fa nampiavaka ny andro nomaly dia ny famoahana antotanisa teo anivon'ny Reporters sans frontières zay mametraka ny classement mondial ho an'izay afahafahan'ny asa fanao gazety sy mpanao gazety izay. Raha ho an'ny Madagasikara manokana dia laharana 770 amin'ny firenena 700 i Madagasikara. Raha raisina tamin'ny taona 124 dia nemitra 170 tsika satria laharana 750 no nisy amin'ny Madagasikara. Zay laharana 750 nisy amin'ny Madagasikara izay dia mba niveriny rehetra fa afaka hanonotra ny tsy mety ny mpitondra fanjakana ka hampanjaka n'izany endriky ny fahalalahana izany, satria izany raha teo ny ambarany lalam-pandrenina 2 ary raha miresaka fahalalahana ombenombeny sika efa netika teto amin'ny fandaharana zany dia tsy maintsy mifandray tanteraka amin'ny zo ahazo vaovao na droit à l'information zany resantsika izany. Fanipaka ireo na matetika mifandray ihany koa eo misehatra hanatotosany ny fanjakana izany asan'izany. Fa raha ity sehatra ity ny resantsika eo amin'ny tontolo ny asa fanaova-gazety iray manontolo dia tsy karitry ny rehetra zany raha ty endriky ny filaharana taona 2024 navoaka ny RSF na ny Reporters sans frontières ity fa tena matroka tokoa ary miemitra misy a Madagasikara. Ny ministera pia ho an'ny tontolo tserasera dia voatery niaro tena ny amin'izay zava-misy izay ka nanao filazana araky ny nambarany tale jeneralny serasera izao arahantsika minitra vitsy izao. Tena gaga sy talanjona ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina nahita ny classement navoakan'ny Reporters sans frontières iny tamin'ity androany ity. Fa tena nijerena tamin'ny antsipriany io filarana io sy ilay hoe fiche pays zay ampiarahanjareo amin'io filarana io dia misy teboka anankiroa nanaitranay. Fa ny tambara ireo teboka anankiroa ireo dia ny fahitana ny hoe ny données na ny ankoram-baovao zay nampiasan'izy ireo ka namoahany an'ity classement ity hay données tsy mbola à jour akory. Raha jerentsika io fiche pays io dia ny mbola resahanjareo ao dia ny lalàna 2024 ohatra 7 tamin'ny volana aogositra 2024 lay natsona tamin'izany fotoana zany hoe code de la communication. Isika nefa taty amin'ny taona 2024 nahazo lalàna vaovao dia ny 2024 ohatraohatra enina. Efa nivoatra be ny lalàna fa ny Reporters sans frontières zany dia mbola tavela tena amin'ilay lalàna tamin'ny taona 2024 teboka lehibe zay tena nanaitranay ihany koa dia ny momba ny nareo eto amin'ny RNM sy ny TVM na radio pirenena sy vetalafy pirenena, satria dia anisan'ny natonga an'izao fialarantsika zao raha ny fanazavana ny entin'ny Reporters sans frontières zany ao anatin'ilay fiche pays ny hoe lazain'zareo hoe nanaova ny TVM fanadihadiana ka nisina faux témoignage tao anatin'izany fanadihadiana zany mba anoerana na handisona vaovao nataona mpanao gazety vahiny iray miasa simony eto Madagasikara. Raha iverenantsika iny tranga iny dia mametra-pantanina ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny amin'ny hoe fa iza moa ny Reporters sans frontières voalohany no hanimbatsembana ny mpanao gazety ny TVM sy ny RNM tsy hanao fanadihadiana ankalalahana ka hitsara vetrany ny Reporters sans frontières hoe diso ny vaovao ny TVM navoakan'ny TVM vaovao natao ny mpanao gazety ny TVM fa ny anay mpanao gazety vahiny no marina vetrany tsy mananjo tokony hanao an'izay ny Reporters sans frontières raha ny sata mive azy. Zay ny amin'iny mazava zany ny fiarovatena ny ministera ary tsy maintsy ilaza izy fa tsara
ary tena ara-dalàna ny fomba ny tantanany ary tsy marina mampiaya ny fanadiadiana zay nentin'ny Reporters sans frontières fa ho an'ny solotenany izany rafitra izany eto Madagasikara de mazava raha teo ny fomba fahitany ny fanaovana fanadiadiana eo anivon'izany Reporters sans frontières zany ka nahafahana namoaka ny antotanisaka nahazoany Madagasikara ny lalana fahavalo amby 90 amin'ny firenena 20 am'zato arahantsika tahaka izao izany fanazavana izany. Olona maro eran-tany sy eto Madagasikara no hanaovana fanadiadiana tsy sondage fa fanadiadiana mihitsy étude. Misy mpanao gazety am'ireo, misy firaisamonim-pirenena, misy mpahay lalàna ampolo maro no hanaovana fanadiadiana ahafana taorinan'izay vao misy an'izay fandrafetana le filarana fahafahany fanaova gazety eran-tany anisan'izany Madagasikara. Matoa io laharana Madagasikara dia io zany vokatry le fanadiadiana ary hitantsika ne tamin'ny heritaona satria ty filarana ty dia miankina amin'ny zava-nisy tamin'ny heritaona betsaka ny zavatra tsy nety teo amin'ny fanaovana gazety. Anisan'izany ohatra hoe le saika le tentative hoe ampanginana ny télévision sy ny radio amin'ny resaka fandarana hoe fandarana misy ady hevitra hoe tsy tokony hanao an'izany satria ny vaovao dia tsy misy confinement tsy mahalala an'izany ny vaovao. Nisy teo koa ny ohatrany hoe nisy télévision sasany tsy mahazo mandeha amina bouquet satellitaire, misy mpanao gazety tany amin'ny faritra maro nisy tetany io fa misy koa tany amin'ny faritra maro zay nisy voatsembatsembana ny asa nisy ny ara-ny herisetra tsy de voalaza antsika amin'ny vaovao zany fa nisy tany amin'ny faritra ary ny fisian'ireo ny tranga ireny nefa tsy voatena ao anaty vaovao rehefa midika koa fa misy olana zany le fampahalalam-baovao fampanginginina amin'ny fotsiny le izy filarana ratsy indrindra ho antsika Madagasikara. Niemitra kely izy tamin'ny taona 7 fa zao tena niemitra be mihitsy angamba lesona soana amin'ity tsy hoe andeha tabataba hoe tsy marina io tsy rarina io lainga io tsy zany no tokony atao fa maka lesona tsika hoe inona ny tsy mety inona ny lesoko inona atao hanarenana an'io filarana io tsy ny fifehezanao an'io na fandrarana no ampangina ny fivezivezen'ny vaovao. Mazava tsara reo hevitra roa nentsika reo ny hevitry ny fanjakana ny hevitry ny solotena ny Reporters sans frontières fa mbola izay hevitry ny RSF fototra izay ihany no andefasantsika ny votoatiny ny fanadiadiana hataon'izy ireo ka ahafahana mamoaka izany antotanisa izany. Le classement mondial de la liberté de la presse 2022, publié par Reporters sans frontières, c'est la 20e édition, révèle une double polarisation. Au niveau national, une polarisation des médias qui entraîne des fractures dans les sociétés. Et au niveau international, un accroissement des tensions sur fond de guerre de la propagande, de guerre de l'information. Au sein des sociétés démocratiques, la polarisation s'accroît du fait de développement de médias d'opinion façon Fox News, y compris en Europe, et de l'amplification sur les réseaux sociaux des propos de haine et de la désinformation. Au niveau international, les divisions s'accentuent du fait d'une asymétrie notamment entre les régimes despotiques
qui mettent en place des appareils de censure et de propagande, et les démocraties ouvertes qui sont l'objet d'attaques médiatiques. Cette polarisation est un facteur explicatif de certaines places au classement mondial de la liberté de la presse, mais surtout ce classement permet de faire le constat que nous sommes entrés dans une nouvelle ère de la polarisation. Raha raisitsika arakareo fanazavana telo reo ny amin'ny fanjakana ny amin'ny solotenan'ny RSF eto Madagasikara ary ny RSF foibe dia entana ilazana fa misy andraikitra lehibe zany fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izany ka tsy azo ataoko totoa ary tsy maintsy misy fanapahan-kevitra mifandraika an'izany. Ka aiza ho aiza amin'izay le tsy fahamarinany ny adevitra nambarany teo anivon'ny ministera. Ho antsika tato amin'ny MBS manokana na radio na fahita lavitra dia efa niaran'izay antso-jay amin'ny fanjakana izay. Tamin'ny volana febroary 2024 ohatra dia efa nesorina tsy afaka mampita ny vaovao amin'ny alalan'ireo bokia satelita isika ka ireo vaovao zay tokony hovatsiana makany amin'ireo vahoaka zay tokony azo izany vaovao izany mihitsy no voatoetoena. Fa eo ihany koa lay fahalalana lehibe ho an'ny mpanao gazety hizara ny vaovao. Tamin'ny 2020 volana avrily 2024 ihany koa ny ministera maromaro dia namoaka décision interministérielle ka misy fampitsarana ireo fandarana tamin'ny onjam-peo sy tamin'ny fahita lavitra teto Andrenivohitra izany. Nambara tamin'izany fa noho ny fikatsahana fitoniana satria nihitatra ny amiana ara-pahasalamana. Na be adevitra teny amin'ny aina aman-jery zany ary betsaka ny anio hevitra tamin'izany ka tezitra ny amin'ny fihetsiky ny fanjakana hoe mamerina ny sivana zay efa notoerina tany amin'ny Repoblika faharoa. Ary zany adevitra zany raha teo koa dia nampisitona ny lakilosy ho an'ireo mpisitona lakilosy ho an'ireo mpanao gazety na ho an'ireo efa mpisehatra teo aloha tamin'ny asa fanaovan-gazety na ho an'ireo olon-tsotra zay lina ho an'ity tontolo ny asa fanaovan-gazety ity ka mba nilaza ny heviny ny amin'ny tsy mety tsy rariny zany. Vokatra zany adevitra rehetrarehetra zany sy ny tosika nataon'ny sehatresam-pirenena dia niemitra ny fanjakana tao anatin'iny fanapahan-kevitra ny raisiny iny. Mangony fotsiny moa raha nampisavoritaka ny resaka fananganana ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara sy ny famoahana ny endriky ny lalàna amin'ny lafim-panadihadiana ataon'ireo mpanao gazety vahiny eto Madagasikara na ireo zay mieritreritra fa anao reportage momba n'izany Madagasikara izany. Efa adevitra ny fandona mankony tamina resaka Covid-19, tamina resaka keriany atsimo, tamina resaka kapa hoditra izany rehetrarehetra resantsika izany ka mailo teo anatrehan'izany fanjakana satria raisy no endrika fanalambaraka azy ny zava-misy. Reny rehetrarehetra reny no mitambatra sy ny fiainan'ny mpanao gazety eto Andrenivohitra sy any amin'ny faritra sy ny fampiasana amin'izany endriky ny fahalalana zany amin'ny lafiny maro no mitambatra nahazona nanao fanadihadiana ka nahatonga ny laharan'ny Madagasikara ho 7-20 amin'ny firenena 70-100. Miemitra trano zany Madagasikara. Ka akoatry ny raha mampalaza amin'ny Madagasikara amin'ny resaka fahantrana, ny kolikoly, ny fahaloton'ny tanàna dia tonga hatrany amin'ny fahalalan'ny asa fanaova-gazety mihitsy ny fihemoran'ny Madagasikara. Afa baraka hatrany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany ity firenena ity satria tsy hain'ny mpitondra no mametraka amin'ny tongony eo amin'ny lafin'izay fampanajana ny endriky ny fahalalana sy ny zo fototra ananan'ny olona izay. Zany anefa no ny lokalokana sy nitondrana ny tolona teny amin'ny kianja ny 13 Mey tamin'ny taona 2012 sy ny taona 2012. Eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany mampiseho ny fiarovan-tenany, mampiseho ny fanadiovan-tena ny fanjakana saingy hita izany amin'ny alalany reto tranga na zava-misy reto. Niaro ny fanadihadiana nataon'ny agence de notation Standard & Poor's ohatra ny fitondram-panjakana rehefa milaza fa firenena azo ampiasaim-bola tsara i Madagasikara. Betsaka ny adevitra teraka tamin'izany ary betsaka reo olona zay naneho ny hevitra indrindrandrindra reo mpahiara teo karena sy ireo mpandrarà sy ireo mpandinika sy mpamakafaka politika milaza fa sarotra ninona izany. Satria moa ratsana iraisam-pirenena no teny an'izany agence de notation dia raikitra niady ara-tserasera ka nyteneniny teo anivon'ny mpanohana ny fitondrana
zay iady hevitra zay ho ara-dalàna ary namoahana izy ireo artikla mihitsy azy nahazona lohateny gazety lehibe ny mara-dalàna izany noty navoaka ny standard and Poor's zany. Tahakan'izany ny fanadihadiana nataony ONG Ivorary mahakasika indrindra ny velorano na fempena lay 2,100 any tanteraka tao anatin'izany velorano io zany fa lay mbola hifidiny filoham-pirenena 350 isan-jato no nampanenona be teo amin'ny tontolony serasera ary ny mpanao gazety ny haino aman-jery sy ireo gazety manohana ny fanjakana mihitsy no tena ny lalao izany arak'izao hitantsika amin'ny lohateny gazety izao. Fa rehefa ny Reporters sans frontières namoaka ny laharany Madagasikara araka ny fanadihadiana mahazatra nataony izy ireo nandritry ny 20 taona de mampiahy amin'ny fitondram-panjakana izany. Tsy de azo azon'izy ireo zany satria mitondra endrika fahambaraka sy endrika fahatsompanantenana eo anatrehan'ny sehatra resam-pirenena amin'ny Madagasikara izany rehetrarehetra izany. Ko rehefa inona no mety amin'ny fitondram-panjakana ny fanadihadiana fa rehefa inona ny tsy mampety azy ny fanadihadiana. Everitsika fa tokony hakan'ny fitondram-panjakana sy ministera lesona ity laharana misy a Madagasikara ity ka mba hay iotran-dray roso any aloha na haka ny toerana teo aloha tamin'ny 2022 fa 750 no laharana everitsika indray zany fa ioarana amin'ny taona ho avy de roso hatrany isika ka nendrika zany ohatra zany voalohany de famerenana ny MBS ao anatin'ny bouquet satellite. Ny endrika zany rehetrarehetra zany de mifampanajana ny fahazona ny loharanom-bavao amin'ireo vavaom-panjakana rehetra sy ireo vavao ny antoko-panohatra indrindrandrindra tokony ny andeha hany amin'ny sehatry ny haino aman-jery-panjakana sy ny sisa sy ny sisa. Mbola itoy amina fandalinana mahakasika izay fahalalahana soa zay sy ny demokrasia zay tsika amin'ny fotoana manaraka fa hatreo aloha ny andrano makasitraka tokola makatelina tokovavy.